Mariana Androany voalohan'ny volana Jolay ny fahadimapolo amin'izao taona ny Confédération Canadienne ezahana hatrany ny ampiroborobo ny fifandraisana misy eo amin'ny Canada sy Madagasikara isy noho izany ny fivahinianana ara-toekarena sy ara-barotra ho tanterahana any Canada ny volana Oktobra ho avy izao karakarain'ny CanCham na ny Chambre de commerce et de coopération Canada-Madagascar ety fivahinianana goavan'ity. Ny faha-raika amby roapolo ka hatramin'ny faha-valo amby roapolo Oktobra 2017 no ho tanterahana ny fivahinianana ara-toekarena any Canada na ny mission économique et commerciale karakarain'ny antenimieran'ny varotra sy ny fifandraisana Canada-Madagascar na ny CanCham miaraka amin'ny DBM sy ny masivon'ny Madagasikara any Canada. Anisan'ireo toerana aleny ao Montréal, Québec, Trois-Rivières ary Ottawa. Mita mission commerciale si économique zany. Mission commerciale c'est eritreretina au atao du 21 au 28 octobre, donc manana mihoatra ny 3 volana zany afana manomana sy mamplaza zany amin'ny orinasa eto toerana misy le 150e anniversaire io de tsara fatarany fa ny tantara misy entre le Canada sy Madagascar zany de efa mihoatra ny 150 ans zay mbola tsara marina na hoe ampahafantarany fa ny premier noir hoe zay recensena tany de teratany gasy dans les années 1640 zany tonga tany. De tatio arina fifandraisantsika amin'ny Canadiana sy Madagasikara koa misy lafiny zavatra be da be ny kambana ao amin'ny CanCham natretra tokony hoe apiroboroboana ampivelana bebe kokoa ny fifandraisana amin'ny firenena anankiroa amin'ny lafiny ekonomika io fa tsy vitan'izay koa fa amin'ny resaka coopération zany amin'ny alalana université zany amin'ny alalana resaka ONG resaka humanitaire zany de io mampiavaka amin'ny fikambanana consulaire hafa zany. Ireo orinasa manana vokatra efa vonona aondrana no tena kendrena andray anjara amin'izay fivahinianana any Canada izay. Mariana fa 540 euro isan'olona ny sarany fandraisana anjara ary isy ny fihenam-bidy 500 isan-jato ho an'ireo mpikambana eo anivon'ny CanCham. Mariana fa raha toka misy ny AGOA ho an'ny tsena amerikana dia misy kosa ny initiative d'accès au marché ho an'ny tsena canadienne.